Miarabantsika tafahoana indray androany. Araka mahazatra ma de fa eo ambony io ny lohatenin'ny vidéontsika androany. Mipetraka fanontaniana hoe fa maninona isika malagasy no maro dia maro ny maniry te hivoaka ny Madagasikara, ny maniry te hiasa aty andafy aty Eropa, tsindriana kokoa zany aty Eropa. Fa maninona isika malagasy no maro ny maniry te hipetraka aty andafy, aza mandainga, aza manambony moral, fa ny akamaroantsika malagasy dia maniry an'izany zavatra resako zany. Inona no antony mahatonga antsika malagasy maniry ny hipetraka andafy sy ny te hiasa ty andafy sy te honina ty andafy, eny fa na de manao vakansa fotsiny. Satria ny antony de zao: andafy madio, andafy mandroso, zay no antony. De mipetraka ihany fanontaniana fa maninona andafy no madio, fa maninona andafy no mandroso. Zay mipetraka fanontaniana. De tsotra ny antony, tsotra ny valiny zany. Ny valiny de zao: taloha tamy fahagola de tsisy hafa nitovy amintsika Madagasikara foana ny aty andafy. Nisy ny olona nanary fako erany amoron-dalana, nisy ny olona mpangeraka alamandrana, fa rehefa ny teny ny mpitondra sy zay mpitarika tam'izany fotoana zany, ny mpanaintana tam'izany fotoana zany, ny tompon'andraikitra tam'izany fotoana zany taty andafy, tsy azo atao any manary fako amoron-dalana, tsy azo atao any ny mangery eny akalamandrana, fa lasa maloto ny tanànatsika. Ka raranantsika tsy hanao an'izany manomboka androany. Nanaraka daholo ny vahoaka ny zareo aty andafy, de mazava ho azy nadio ny tanànan'andafy, ary lasa éducation le izy, de napetraka ho lalàna koa hoe zay tratra manara fako eny an-dalana de sy azina ohatran'izao. Rehefa napetraka ho lalàna izy de lasa éducation noho ny fahazarana zany, satria lay lalàna no namen'ilay olona, de rehefa voafehiny lalàna de lasa fahazarana lay fitiavana fahadiovana, tsy fanariana fako amoron-dalana, tsy fakangirena akalamandrana. Fa ahoana atsika malagasy? Ahoana atsika malagasy? Na misy ny mpanaintana, na misy ny taroka andao tsika mba tsy hanary fako amoron-dalana, andao tsika mba angeraka alamandrana, manampy sofina daholy ny malagasy. De tsy miraharaha fa samy manary fako eny amoron-dalana, samy mangeraka alamandrana. De inona ny vokatry n'izay? Maloto lay Madagasikara atsika. Zay. Faharoa, fa maninona iandafy no mandroso? Lalana tsara, tsy misy lalana ratsy aty Eropa, jiro mirentirentina, tsisy mitaraina fijaliana loatra ny 80, tsisy mitaraina fijaliana, ara-tsakafo na arakasa ny 90% ponina, satria orinasa anao kamo, tsy kamo anao matao tsy miasa ty Eropa zany, olona kamo. Orinasa betsaka dakana alika ozy fitenitsika gasy zay iasana, tsy misy mijaly rano, tsy misy mijaly gazy, tsy misy mijaly électricité, zéro délestage. Satria inona ny antony? Satria ny mpanao politika sy ny mpitondra aty Eropa dia manana fitiava-tanindrazana, manana fieritreretana ny vahoaka ao aminy.
manao prioritera ny fiainam-bahoaka ao aminy. Inona ny tokony entany vahoaka, tokony asa ny vahoaka. Bon, andao anangana orinasa be dia be, manangana orinasa ny mpitondra tsitsy. Zany zava-misy aty, rariny de rariny raha ohatra mandroso. Feny de zao, ny mampadio sy ny mampandroso ny aty Eropa tompoko dia manana ny toe-tsaina tao hoe fitiava-tanindrazana, na ny vahoaka ao aminy, na ny mpanao politika, na ny mpitondra. Zay no antony mampandroso any Eropa zay tsy rititsika io. Fa nahoana isika malagasy no tsy mahavita mampandroso ny firenetsika, no tsy mahavita mampadio ny firenetsika, no tsy mahavita mahatsara ny firenetsika? De ny toe-tsaina. Ny vahoaka tsy dia nara-dalàna, ny vahoaka tsy dia fahadiovana, ny mpanao politika tsy misy fitiavana, tsy misy fieritseretana ny fiainam-bahoaka, ny mpanao politika tsy manana eritseritra ahoana ny isian'orinasa be da be. Ny feny zany isika rehetra malagasy tsy misy fitiava-tanindrazana. Raha fitinina zany na ny mpitondra na ny mpanao politika na isika vahoaka malagasy dia tsy misy fitiava-tanindrazana na de iray mondraza. Zany mahatonga antsika Madagasikara maloto, zany mahatonga firenetsika mijaly. 2024 zavatra minimum mamenatra eran-tany ny iainatsika zao amy 2024 zao, tsy misy hazavana, tsy misy rano sotroina. Mampalahelo ane zany, mampalahelo ane zany, fa mba mandefasa saina ry malagasy isany. Tena mampalahelo zany. 2024 zavatra minimum tsy misy rano fisotro sy hazavana, tsy misy. Mazava ho azy zany fa ny mpitondra sy mpanao politika tsy misy fitiava-tanindrazana na iray maty aza, tsy misy prioritera hoe ahoana ny fiainam-bahoaka na iray maty aza, tsy misy zany. Raha ny arenatsika malagasy, raha ny arenatsika Madagasikara, satria ny arena rehetra eto ambony tany de hita ao amitsika Madagasikara daholo zany. Raha atao zany tombatombony hoe iza ny firenena farany manan-karena, misy arena eto ambony tany, voalohany tsika Madagasikara. Saiko ny mitenany zany fa voalohany tsika de Madagasikara. Fa maninona isika no mifarany zay mijaly ambony tany, farany zay fanidiran'ovana ambony tany eto amity firenena ambony tany ty. Am'izao 2024 zao, ny firenena ny jaly taorinatsika efa aiza daholo, toe-tsaina daholo nahatonga an'izany rehetra zany. Fanovany vahoaka sy ny mpitondra sy mpanao politika am'ireny firenena taorinatsika reny no nahatonga an'zareo lasa daholo. Fa isika malagasy, ny vahoaka malagasy, ny mpanao politika sy ny mpitondra tsy afaka nanova toe-tsaina, apiditra ao am-po sy an-tsaina, natao hoe fitiava-tanindrazana mihitsy ny ve. Raha ireo arenatsika reo de navitatsika, na tsy anko doa amy firenena anizaniza atsika, de navitatsika nanangana orinasa. Bon, inona ndray orinasa tao navitatsika lalana era Madagasikara, harena tsy hitako tsony zany, tsy nisy fijaliana zany tao Madagasikara, fa ny fototra de ny toe-tsaitsika malagasy ihany, indrindrandrindra ny mpanao politika sy ny mpitondra. Toe-tsaina tsy misy fata. Au contraire, ny arena Madagasikara ndray navoakana tsokosoko ho tombotsoan'olo manokana, ho tombotsoan'ny mpanao politika, ho tombotsoan'ny manodidina ny fitondrana. Da raha oviana isika malagasy ty vao ho tonga saina, raha oviana tsika mbo an'izany hanina toe-tsaina misy fitiava-tanindrazana zany, raha oviana de ho mandrak'izay ve sanatria tsy hisy zany. Samia mieritreritra iaby tsika fa averiko foana, io andafy, satria zay ny teny lohateny vao video tsika io hoe io andafy tsy rititsika io dia mahavita lavitra noho ny
aty andafy isika Madagasikara raha samy manana an'izay toe-tsaina fitiavan-tanindrazana zay isika vahoaka malagasy indrindrandrindra ianareo mpanao politika sy mpitondra ny firenena. Samia mieritreritra, samia mamisavisa, samia mieritreritra indrindrandrindra ho atsika vahoaka malagasy, indrindrandrindra vo atsika vahoaka malagasy, samia manontany tena hoe nahoana tokoa moa, fa manina tokoa moa, fa tokony fanohitra ny zava-misy ry zareo aty Eropa no maniry nipetraka a Madagasikara sy maniry ny honina Madagasikara, maniry an'izany Madagasikara zany, tokony fanohitra ny zava-misy raha ny fananatsika rena ao Madagasikara sy ny fananatsika arena voajanahary ny tontolo iainana, fa tokana fotsiny ny olana tsy hatatyrahatsika n'izany zavatry zany de tsy fametsahatsika tsirairay avy tsy hakanavaka indrindrandrindra mpanao politika sy mpitondra ny atao hoe fitiava-tanindrazana. Fitiava-tanindrazana raha nametraka ny eo am-potsika sy ao an-tsaintsika hoe zany fitiavana tanindrazana zany tsika ao anatin'ny fotoana fohy monja de miova tanteraky Madagasikara, ao anatin'ny fotoana fohy monja de ny aty Eropa ndray no maniry anatsika Madagasikara. Samia mieritreritra, samia mieritreritra.